mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetra ataon'ny olona manana ositra tsy mikalkula be izy fa mandeha ho azy ny zavatra ataony ny ositra ny onction zany dia efa hitantsika hoe afaka mamadika tantara-piainan'olona hitantsika izay omaly afaka mamadika ny programma ny satana ny ady rehetrarehetra amin'ny programma izay alefan'ny satana ho amin'ny fandresena ho amin'ny voninahitra izay zany ny olona manana ositra efa ndraisitsika izay omaly fa mbola hiditra ao anatin'izay tsika amin'ity androan'ity ny olona manana ositra dia mahalala ny zavatra rehetra izy araky ny ten'Andriamanitra amin'ny 1 Jean 2:20 ozy ny ten'Andriamanitra hoe ianareo dia manana ositra izay mahalala ny zavatra rehetra amen toy izy tonga dia ny olona manana ositra dia raha miresaka aminao izy dia tonga dia efa fantany tsy azo fitahana ny olona manana ositra efa mifantany ny zavatra ho avy satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe ny fanamasina ozy izy no anoro anareo ampatsiahanareo ny zavatra rehetra ilayntsika ny kolokoloantsika n'izay ositra izay tsy ary ao anatin'ny pasika koa dia araky ny ten'Andriamanitra izay hitantsika hoe misara amin'izay tsy masina amin'izay maloto izay zany izay ny antony anokanantsika amin'izao tsy fangaroantsika ny amin'izay hoe maloto izay ka izay no anararotantsika hoe anadiovantsika anisorantsika ny masirasira ela rehetra ao anatin'ity andro pasika ity amen ny projet raha manana projet ny olona ray dia ny projet dia afaka ho tanteraka rehefa mino ny olona izay rehetrarehetra zany na mivavaka na tsy mivavaka dia izay rehefa mino izy dia tanteraka ny zavatra ataony fa izao ny vision dia tratran'ny ositra tratran'ny onction fa tsy finoana mety manana eritreritra ny olona hoe za mba te hanao an'izao manana vision ohatr'izao ny olona manana onction dia tratrany foana zany vision zany ny lehibe lavitra noho ny finoana ny onction ny finoana miovaova fa ny onction ny ositra dia tsy voavahan'ny zavamisy tsy voaovan'ny zavamisy tsy voaovan'ny zavamisy ohatra hoe ny olona manana onction dia izay hoe mety hoe misy ohatran'izao arety mandringa an'izao zao dia ny olona manana finoana mety reraka ihany ny finoana indraindray ao anatin'ny fampiororona ny zavatra hita masony sy ny zavatra fa ny olona manana onction dia tsy miova mihitsy izay tsy voaovan'izay ny finoana sy ny fitiavany an'Andriamanitra atsika le izy ny olona manana onction dia matanjaka foana ny finoana mahery foana ary raha sendra malahelo izy mety hoe indraindray hoe latsaka ny ranomasony mandalo ady izy dia nareraka ny fony indraindray dia ny le onction ao anatiny no mampiakatra foana tonga dia mampisy azy fiadanana foana ary tsy mahataitra azy mihitsy na inona zavatra mitranga fa mahery foana izy ary feno fifaliana foana ao anatiny na inona atrehany ilayntsika ny ositra ilayntsika zao no anarotana niza mangetaeta hoy ny ten'Andriamanitra dia afaka mandatsaka ny fanady fa samy hafa ao anatin'izay fa ataovy ny toe-po no hitarafan'Andriamanitra izay hoe na inona Andriamanitra mijery ny ao anatin'ny fony tsirairay avy tandremo manomboko izao tsika iova tanteraka tena hoe aza manaraka ny fanao izao tontolo izao tsy hoe manaraty sy manenjika ery zaho amin'ny teny antsika fa io président io filoham-pirenena io nanavitra Madagasikara tsy hoe fa manino zany no miteny an'izany tsy resaka politika zany fa resaka famarinana zany ka raha tsy manzaka an'izany dia mandini tena hoe fiverenana zao fa rehefa tsy ovy zao zany tsika dia tadio efa tonga ny arety mandringana tsy misangisangy io fa ny tadiavin'Andriamanitra dia tsika rehetra iray saina hifankaty andiny tena aza borne aza zatra hoe manaratsy dia izay ny ao anatin'ny saina fa miova amin'ny fanavaozana ny saina tsy afaka iova ny fiainan'ny olona ray na dia atao hiteny ary hoe pasika iova zao fa raha vao tsy miova araky ny sitrapon'Andriamanitra izay hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina dia izay hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra aza manaraka fanao n'izao tontolo izao fa miova fa izay ny sitrapon'Andriamanitra mampandevitra ao anatin'izay miteny izay tokony ho raisiny vahoaka malagasy rehetra izay nofidian'Andriamanitra ity nositsika ity
ny vahoaka malagasy rehetra dia niteny eo amin'ny tantara faharoa toko fafito ny andininy faefatra ambin'ny folo raha ny olona izay nantsoina amin'ny anarako hoy Andriamanitra no avy anetry tena andao ry vonoina ny ampopo e andao anetry tena e andao iova amin'ny fanavaozana saina tsy afaka iova ity Madagasikara malalantsika ity raha tsy tsika mihitsy sy rehetrarehetra vonona iova amin'ny fanavaozana saina anaiky ny sitrapon'Andriamanitra anaiky ny lamina sy ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra ny tsirairay avy fa tsy naezaka toy ninona ary ny olona tsy manana an'izay fanan'Andriamanitra izay tsy afaka mihitsy so eritreritrintsika hoe satria tamin'ny herin'ny tena io filoham-pirenena io tsy resaka politika aho tena isory izay natonga azy eo ny herin'Andriamanitra miasa ao anatiny nametraka azy natonga azy nahareseny ny fahavalo rehetra aza mba hoy ny ten'Andriamanitra hoe izay manamarina meloka ary izay manameloka ny marina any amin'ny ohabolana 17-15 ihany ten'Andriamanitra miteny an'izay hoe izay manamarina meloka ho izy ary izay manameloka ny marina dia tsy akasitrahan'Andriamanitra fa vetavetana io anatrehan'Andriamanitra dia lasa mitondra ozona ka raha te hitondra ozona amin'ny fiainanao sy ny taranakao ianao raha tsy tianao ny taranakao aza mpiara-miasa amin'ny devoly izany fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra manaiky ny sitrapony manetry tena mampandefitra ny amboposiny izay rehetrarehetra izay mety amin'Andriamanitra ny atao izay natao hoe olona manetry tena fa tsy hoentiko amin'ny fiavina vonana firiariana borne satria za nianatra satria za mahay satria za zao izay mihitsy milompo-tena tsy maintsy ahetra satria Jesosy nanetry tena dia mila manana an'izay toe-po sy toe-tsainan'i Jesosy izay tsika amen ka mila tsika tena hoe nantsoan'Andriamanitra ny fidian'Andriamanitra ity Madagasikara ity dia andaotsika iray saina androdana manta fa raha samy manana ny fisainany ohatr' izao fotsiny raha vao tsy mahay miady amin'ny fahavalontsika dia tadidio resitsika fa ny olona tafavoaka ao anatin'ny ady fantany ny adverserany andaotsika tena hoe andeha amin'izay hoe anavao ny fisainantsika izay ampandevitra ny ampotsika anetry tena andaotsika tena iova hiala amin'ny ratsy fanao rehetra andaotsika izay ny olona tena hoe mivavaka vonona iova hiala amin'ny ratsy fanao dia hoy ny ten'Andriamanitra tena milaza tia Madagasikara daholy tia tanindrazana daholy andao tena ataon'Andriamanitra tena hoe hita ao anatin'ny toe-pontsika sy ny toe-tsaintsika izay fitiavana an'Andriamanitra izay raha tian'Andriamanitra tsika elao ny avinavim-panahy rehetra fa andao anetry tena andao tena hoe anavao izay hoe fisainan'izay fisainanao a mahatonga tsy isy zavatra iova izany eo na hitenina na hitenina raha tsy vonina iova raha tsy anaiky iova raha anaiky iova tsika dia iny no misintona fiovana tsika mihitsy aloha miova izay no misintona fiovana ny manodidina atsika raha tsy tsika iova Madagasikara raha tsy tsika avitra Madagasikara andao ampiana le mpitondra izany zao dia efa tsy tatiny sasany sy tatiny toe-pony sasany izany hozy ny ten'Andriamanitra hoe mivavao amin'ny mpitondra anareo izy mimpanjaka dia miadana raha te hiadana dia izay tsy manana fitsarana izany laingo izany tsy manana fiadana-po izany ny olona mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ny olona ratsy saina ny olona ratsy toetra tsy manana izany mampahory angeo fa io falotompo io dia misintona aretina rehefa avy eo ka raha mbola tsy tratra ny aretina mandringana dia andaotsika hiverina amin'Andriamanitra dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe amela ny helony aho izy dia anasitrana ny taniny izay ny tantara faharoa toko fafito ny andininy faefatra ambin'ny folo ka amin'izao fotoana izao andao zasianao tena angetahetan'izay hoe famasinan'izay anadio ny tenantsika hialany amin'ny ratsy rehetrarehetra ao anatin'ity hirity vanim-potoana izao ry havana tsy andaniana fotoana tsono tena hoe hitazomana an'izay toetra ratsy fisainana ratsy izay vanim-potoana izao dia ny atena tanteraka iovana raha te hiova ny fiainantsika amin'ity hoe pasika fiovana ity tena iova Madagasikara za efa kely sisa
fantakian'Andriamanitra amiko sy aminao, amintsika malagasy rehetra. Ndao tsika hitodika amin'Andriamanitra, ndao hiverina amin'Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra zay dia zay manaiky izay sitrapony eo. Atahotra azy, akatoa azy, anaja azy, hiaina amin'ny sitrapony, hiova amin'ny fanavaozana saina, an'olo tena tanteraka. Amen. Ndao ataontsika ity hira ity dia ndao tsika angetaheta fahamasinana amin'izao fotoana izao. Amen. Alleluia. Vavaka tsika ary aloha. Misaotra anao Tompo, misaotra anao zay iray eo, misaotra anao zay, ianao ny Jehovahandriamanitra rainay. Ianao ilay nahary lanitra sy ny tany. Tianao tokoa izay rehetrarehetra hiaina amin'ny planinao. Ny planinao rehefa namorona ny olombelona ianao dia ny olombelona rehetrarehetra tsy akanavaka hiaina amin'izay hoe fiainana be dia be izay. Hiaina amin'ny fiadanana, fahasambarana, fandresena, fahasalamana, fitahiana. Tena ny olombelona no foronao tamin'ny andro fahaenina. Rehefa tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra ianao. Satria tao anatin'ny 5 andro dia efa vitanao daholo ny zavatra rehetra hiadanan'ny olombelona rehetra. Fa androany, Andriamanitra hoe hiverina izay ny amin'ny planinao. Ary oka tena hoe na inona araka ny tena hoe miverena amiko dia hiverina aminareo dia matoky Tompo fa ty andro androany ity no anamasinanao indray. Tena hoe hidiranay ao anatin'izay hoe fanamasina teny izay ny andro Pasika, mila manamasina, manala masirasira ela rehetra dia azo antoka mihitsy fa hovongana vaovao izay. Avitra Madagasikara, voata Madagasikara, misaotra Jesosy fa izay rehetrarehetra miaino ary mbola hiaino anaraka n'ity fandarana ity dia hiova amin'ny fanavaozana ny saina. Ary anitry tena hiala amin'ny ratsy fanao rehetra dia hiaino any an-danitra ianao ka amela ny elokay dia anasitrana ny taninay. Misaotra fa efa tananao mahery dia mbola miaro na dia maro ary ireo olona izay tena hoe miaina ao anatin'izay hoe fa vitavitana faratsin'izay. Fa misaotra anao izay Tompo satria mbola miaino ny vavaka, ny mpanomponao maro ianao. Satria Andriamanitra mpiaino vavaka sy mpamaly vavaka ianao. Misaotra fa ny famindraponao no tsy mahalany ritra amin'ny Madagasikara ary tena hoe voahary Madagasikara. Misaotra Tompo ary tahio koa ny mpitondra anay tena omeo tolotsaina hatrany izy fanamasina, omeo fahendrena hatrany izy mba tsy hanaonao foana, arova izy ny amin'ireo mpanolotsaina mpamitaka, mpamadika. Tena esory aminy ireo izay tady andrava sy andringana ty Madagasikara ty. Tena esory Tompo, esory. Fa omeo mpanolotsaina tena hoe manana fahendrena izy fa rehefa maro ny mpanolotsaina mandeha amin'izay fatahorana anao izay Andriamanitra dia azo antoka fa voatany firenenay avitra Madagasikara. Matoky izay fa henonao izany vavaka ataonay izany. Tahio Madagasikara Tompo, tahio ny vahoaka malagasy rehetra any amin'ny toerana izay misy azy ihany arovy amin'ny arety mandringana ny tsiraray avy. Misaotra Tompo, amasiny Madagasikara fa amasinay ho anao ary atolotra ianao Madagasikara Jesosy Kristy.